fotoana ela indrindra hoe nipetrahako tany anaty ala hatramin'izay nanaovako fikarohana zay dia teo amin'ny 2 taona latsaka teo. Ny 2 taona tsy hoe misesy fa 2 volana dia misy pause herinana, fa nandritry ny 2 taona petraka tany anaty ala tany anaty tany foana. Ny toerana lavitra indrindra efa nalehako dia maromaro ihany izy, fa ny hitako hoe tena lavitra sy sarotra angambany dia tany tamin'izaho nanao terrain tany amin'ny Tsingy de Bemaraha any parc national le misy any Tsingy io. Lalana efa sarotra fa rehefa tonga teo amin'ilay tanàna dia mbola nisy ditongotra teo amin'ny 70 kilomètre teo tsy maintsy nataonay anatin'ny ray andro vao tena tonga tany amin'ilay toerana niasana. Dia zay angamba ny tena hitako hoe lavitra sady sarotsarotra tamin'ny terrain efa natao. Rehefa manao itony asa fikarohana itony moa dia betsaka ny zavatra mitranga hitanao any amin'ny toerana alehanao any. Misy ny zavatra mampitahotra, misy ny zavatra mahafinaritra, misy ny zavatra mampalahelo. Fa ny zavatra tena tadidiko indrindra angambany dia tamin'izaho nakany parc national Sahamalaza. Avo be ny orana rehefa fahavaratra dia tapaka ny lalana dia tsy maintsy mandeha vedety ireny ianao. Zany nefany tsy mahay milomano. Dia vedety io adiny 9 ianao eny amin'ny ranomasina eny foana. Dia eny anelanelana eny ianao tampotampoka eny lany essence ty vedety. Dia eny ampovoan-dranomasina eny ianao le onja mitondra anao miaka midina ohatr'izay. Dia natahotra be mihitsy ny tamin'izay hoe ahoana ty. Dia eny ianao fa sady manisy essence mitondra bidon fa feno bidon ny essence zany amin'ilay vedety. Dia sady mandraraka essence anatin'ilay réservoir ianao matahotra hoe ahoana raha latsaka ty anaty rano aty ny tenako tsy mahay milomano. Dia zay angamba ny tena hitako hoe somary namarika teo amin'ny fiainako. Dia nanomboka tamin'izay nianatra ny lomano dia efa mahay milomano aho zao. Anekdoty kely anankiray koa izay niainana tany amin'ny terrain tany andehanao fanadihadiana mikasika ny resaka tontolo iainana sy ny gidro zay tany Maroantsetra. Rehefa tonga tany amin'ilay toerana dia nalefa ny fanontaniana dia tsy mifankahazo ny teny. Za tsy mahazo an'ilay fiteny Betsimisaraka, zareo tsy mahazo ilay teny tiako amba. Dia nefa rana natao lasa naka traducteur malagasy dia ohatran'ny somary nampime kely ihany tamin'izay hoe andeha hanao terrain ianao dia mila mpamadika teny nefa samy malagasy.